avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Iza marina no mila manova fomba fijery sy manova toetsaina eto amintsika manoloana ny zava-misy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao ampitondra avesa ny vahoaka entina ka ho hita taratra ny fiovana takiany rehetra. Ny kandida Irma Rafatelo tamin'ny voka-pividianana Seniny lasa mpandresy raha nivokatra avy amin'ny fitsarana amin'ny Sahanany Ady amin'ny fanjakana tao amin'ny distrika amin'ny Miandovazo any amin'ny filakivam-panjakana ny raharaha ankehitriny ary manambana ny korotana raha tsy mivoaka ny safidim-bahoaka. Manjaka ny raha-matahora ataon'ny fanjakana ho an'ireo izay milaza ny tsy fahatombana ny tetikasa autoroute raha ny fitarainan'ireo mponina anatin'ny komuna Ambatolampy tsy mahafotsy sy manodidina amin'izao fotoana izao. Isan'ireo firenena telo no safidiany maso voa Japoney miasa sy monina eto Madagasikara anaovan'ireo mpanakanto Japoney fampisehoana eto amintsika fampisehoana izay nanomboka androany teny Ankatso. Manamafy ny tokony andraisan'ny rehetra anjara amin'ny dinika manany ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia Afrika Atsimo izay no isan'ny nisongadina teo amin'ny fihaonan'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky sy ny filoha Afrikana Tatsimo ny antsiprian'izay. Migadona tranony amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra no ndeha anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity. Iza marina no mila manova fomba fijery sy manova toetsaina eto amintsika amin'izao fotoana izao manoloana ny zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny mpitondra avesa ny vahoaka entina ka ho hita taratra amin'izay ny fiovana takiany rehetra matoa an-datsoratra. Fitakiana tokana sady tsotra no andrasan'ny fiarahamonina malagasy amin'ny mpitondra fanjakana ny fanatsarana ny tontolon'ny sosialy bahoaka indrindra amin'izao falafosan'ny fiainana sy ny fiakaran'ny rano vokatry ny rotsakorary izao. Tsy misy valiny azo tsapahitanana izany ary surprise hafa indray no mivoaka. Nilaza ihany Rajoelina fa fanomezam-pahasoavana avy any ambony ny fitantanana ny firenena. No amafisiny tamin'izany fa izy no nisitraka izany fanomezam-pahasoavana izany ary koa manana vision ny tenany. Ankoatr'izay, nolazainy fa isika voalohany indrindra no mila manova toetsaina indrindra fa ny mpanao politika vao mandroso i Madagasikara. Marina izany, tsy azo lavina izany ary tena izay tokoa no ilaina eto amin'ny firenena. Saingy amin'ny mahampitantana ny firenena, ny mpitondra ny tokony ohatra velona azo alainy tahaka amin'izany. Ary raha iresaka fanomezam-pahasoavana ihany, voalaza ny soratra masina ihany koa ny hoe isory aloha ny andro eo amin'ny masonao ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombika azo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Mazava ny tinambara anatin'izany miainga amin'ny tsirairay ny fiovana. Tsy afaka miova nefa raha tsy resy lahatra sy vonina iroso amin'izay fanovana izay. Tsy afaka miala sigara ohatra ny olona iray raha tsy izy tenany mihitsy no resy lahatra sy tapa-kevitra hiala amin'izany. Ka moa ve tena vonina iroso amin'izany fiovana sy fanovana toetsaina izany sika miainga hatrany amin'ny mpitondra hatrany amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Tsy misy anavahana iantefana izany fanontaniana izany avokoa ny rehetra rehetra. Araka ny efa voalaza teo aloha, ny mpitondra ny tokony anome ohatra tsara ho alainy tahaka amin'izany ka manaraka ho azy ireo vahoaka entina. Hita taratra eto amintsika ao anatin'izao fitondrana volomboasary izao ve izany fahavononana iova izany indrindra ny toetsaina. Eny hoy ireo olombitsy mpisolelaka sy mpahazo tombontsoa. Tsy kosa hoy ny vahoaka maronisa izay misetradradrafy amin'izao fotoana. Ny zava-misy tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa marary ny firenena malagasy. Latsaka anaty fantrana lalina ny vahoaka ao aminy. Ny volam-panjakana lanilaniana amina fotodrafitrasa tsy lahara-pahamehana. Ny kolikoly mahazo vahana mampiteny mimoana ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Potehina ny sehatry ny fanabeazana ary fanahinina badona zarina amina tolotolotra ny vahoaka malagasy.
anarany fotsiny ilay hoe faleovatena satria mbola miseho amin'ny endra ny vaovao ny fanjanahantany. Tompony mangataka atiny amin'ny harem-pireneny ny malagasy, manoloana ireo vahiny migalabona sy manao izay mahatevolana ny sainy. Lazaina trano fa ny vahoaka ny fahefana, kanefa tsy mananjoy trandraka akory izy ireo eto amin'ny tanindrazany. Tsy mananjoy teny, tsy mananjo aneo hevitra. Any ka tsy mahatokony fitondrana intsony ny vahoaka malagasy, ary tsy zaka ny mpitondra ankehitriny ihany koa ny mitantana firenena. Miverina araka izany ny fanontaniana, iza no mila manova fomba fijery ka tsy hamotika tanimbary amina hektara maro noho ilay tetikasa autoroute? Iza no tokony hanova fomba fijery manoloana ny fahapotehan'ny kolontsaina sy ny soatoavina maha-malagasy? Tany amin'ny larana fahatelo ny kandida Irmara raha nivoaka am-pifidianana navoaka ny CENI no lasa mpandresy rehefa namoaka didy ny fitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny fanjakana tao Toliara. Tranga toy izay no nanjaka tao amin'ny distrika amin'ny Andrivazo izay ahina hivadika korontana sy savorovoro amin'izao fotoana izao. Any amin'ny filakevim-panjakana ny raharaha ankehitriny manoloana ireo fanodinana ny safidy mba hoaka ireo izay andrasana ny fanapahana izay ho raisin'ny mpitsara. Honona saina. Nandresy teny amin'ny SRMV tamin'ny elanelanisa 710 ary no mafisany CENI izany tamin'ny famoahana ny vokatra fonjamaika. Nitory teny anivon'ny fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana tao Toliara taorinino kandida Irmara fa tsy nahazo rariny na nolona ny mpitsara. Ny tsy mbadika nefa ny vokatra rehefa nivoaka ny vokatra ofisialy ary ny volomboasary no nivoaka ho mpandresy. Nanomboka teo moa ny vahoaka tany Dabolava dia iny alina iny ihany zareo dia fa saika irongatra hoe anohitra an'ilay izy fa ny tenanay no ny teny hoe alao aloha ilamintsika fa tsy misy zavatra azo amin'ny korotana fa iadivantsika amin'ny filaminana io fa tsy maintsy nisy zavatra azo sika iadivana io any amin'ny ambaratonga manaraka. Dia rehefa natao confrontation dia hita fa tao amin'ny fokotany Betamtam no namboarin-jareo ny voka am-pifidianana. Ny sambatany tao Betamtam ny tena marina dia 350 fa rehefa tonga ny fotoana namadian-jareo azy dia lasa 353. Nisan'ny mpifidy zany voasoratra anarana tsy niova fa ny tonga ny fidy no niova lasa ny ampy 200 zany tao anatin'ilay izy. Araka izany, nanamarina ny fisiany osika ny teo anivon'ny fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana tao Toliara rehefa natao ny fampitahanana. Rehefa izay, nanoratra taratasy mifanaraka amin'izay ny TA Toliara ho an'ny komuna Manandaza, komuna Nosimena ary ny komuna Dabolava miantefa amin'ny filakevim-panjakana no ny fitsimbadiky ny vokatra ka samy kandida Irmara avokoa no mpandresy. Kandida Irmara izay tany amin'ny larana fahatelo raha ny sambato marina fa noho ny fahaiza-manao nivoaka ho mpandresy tao amin'ny komuna Manandaza. Enjana ny namadihana ny safidim-bahoaka tao amin'ity komuna ity hoy ny kandida. Tao amin'ny fokodan'ny Bekadradraky nontona tsimbadika ao amin'ny BV-ny fokotan'ny Bekadradraka. Nisa azo ny laharana voalohany Irmara 70 nataony 80 dia ny vatatenako Fraisakina larana fahatelo nazo 450 izany nitarika tao navady 9 zay natonga lizy niova. Rehefa natao ny fampitahana ny soratra dia niseho zay zavatra zay tao amin'ny confrontation tao amin'ny TA dia gaga zahay. Nefa zavatra nampiasany tao dia procès verbal fiandry. Tsisy code, tsisy ninina zay nampiasany tany, zay natonga anazy nandresy. Nesorony le originaly, le PV avy any amin'ny fokotany. Zay zava-nisy tao amin'ny fokotany Bekadradraky natonga azy nandresy. Komuna telo amin'ireo komuna maro nahitana osika sy alabaty ireto amin'ny distrikan'ny Miandrovazo ireto eny amin'ny filakevim-panjakana amin'izao ny raharaha. Miandry ny fahendren'zareo ao amin'ny Conseil d'État manoloana ny tsaranany zay zava-niseho hatrany amin'ny CENI sy hatrany amin'ny SRMV zay ny fahamarinana nisy tao anatin'izay dia miandry ny fahendren'zareo amin'ny Conseil d'État ary mampitony vahoaka hatrany aloha mba tsy hitroatra, mba tsy hanao dégâts ao anatin'ny fiandrasana an'izay fa aorian'izay kosa nefa aloha dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety hiseho raha sanatria ka tsy mijery ny fahamarinana ny Conseil d'État manoloana an'ilay izy. Fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna ka ahina hiteraka savorovory any anivon'ireo komuna raha tsy olona lanim-bahoaka no ben'ny tanàna mandritra ny 5 taona. Antony aneran'ireto kandida ireto ny filan-kevim-panjakana. Niditra ponja noho ny fanodikodinana volam-panjakana ny lehibe ny faritra Iorombe teo aloha sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Volam-panjakana manodidina ny 5,700 tapitrisa ariary no voalaza fa vohodikodina tamin'izay. Ka eto Andriatsilavo.
taoriny fampiakarana teny amin'ny pakina ny pôle anti-corruption ao fianaratsoa ny 17 ny volana febroary lasa teo. Olona misy 5 no nahiditra ponja vonjimaika no ny fanodikodiana na volam-panjakana manodidina ny 570 sy 200 tapitrisa ariary. Vesatra iapangana azy ireo amin'izany, ankoatra ny fanodikodiana na volam-panjakana, ny fanararaotapahefana, osoka sy ny fampiasana osoka. Tsy haivina trany, taoriny ny fanadihadinana natao, nafantarana fa nisy io fanodikodiana mbolam-panjakana sy fanaparapahefana ary fampiasana sy fanaovana osoka ny tranga io tao amin'ny faritra Iorombe ny taona 2014 hatramin'ny taona 2014. Vola manodidina ny 570 tapitrisa ariary no fantatra fa tsy hita izay nanjavona ny vokatra izany. Olona misa 8 voarohirohy tamin'ny tiraharaha ity no niakatra fampanoavana tao amin'ny paky fianaran-tsoa ka ny 5 tamin'ireo nahiditra ponja vonjimaika izay nahitana ny lehibe ny faritra Iorombe teo aloha, ny mpitahiry ny volan'ny faritra teo aloha sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky hafa ihany koa. Ity ny vokatra voalohany ho an'ny paky fianaran-tsoa taorin'ny fijoroany ny volana Desambra 2024 lasa teo. Magatsika ny tetika asa autoroute izay efa natsidika tao anatiny matoan-datsoratra teo. Niteraka olana ho an'ny mponina ao amin'ny commune Mbatolampy tsy mahafotsiny afisian'ny tetika asa lalambe migodana amin'izao fotoana izao. Potika ny tanimbary fiveloman'ny tantsaha eny Ambodifasana sy manodidina ankehitriny etsainkilan'izay. Misy ny fampitahorana ataon'ny fanjakana amin'ireo izay mijoro iteny ny zava-misy marina raha ny fitarainana azo tamin'ity androan'ity. Kabaeloa. Tanimbary amina hektara maro fiveloman'ny mponina ao amin'ny commune Sabotsinamena sy ny commune Mbatolampy tsy mahafotsy no potika tsy azahoana vokatra intsony. Vokatry ny fanaovana ilay tetika asa autoroute. Mitaraina vokatra izany ireo tantsaha eny Ambodifasina sy ny manodidina. Sahirana izy ireo ankehitriny. Fotoana tokony hijinjana ny vary aloha amin'izao kanefa nototofana ny tanimbary izay sady feno rano tanteraka amin'izao fotoana. Ny fanjakana hitsendaniny tsy mijery azy ireo raha ny fitarainana voaray. Aminay tantsaha ety aloha zany ohatry simba daholo na ny fambolena rehetrarehetra satria le rano zany lasa voabana dia lasa tiry le fivoahan'le rano dia tsy dia mety aminay zany aloha ny fisian'le izy. Taza maso zao toy zao tambary ny totofana nefa vary naniry vokabary tokony veloma amin'ny vahoaka majinika zao zao tompon'izao tambary zao mijaly satria ny tsisy mivokatra iainan'le vahoaka majinika. Dia matsapa zany izay vahoaka ety amin'ny faritry Mbatolampy tsy mahafotsy commune Sabotsinamena tena mijaly mihitsy aloha noho ny fisian'ity zavatra tikatra. Dia tsy haiko izay eritreritry mpitondra fanjakana sy ny ministeran'ny asa vavety aloha miaina ao anaty fahasahiranana zany izay amin'izao. Raha ny fanazavan'ireo mponina eny an-toerana androany sy ankasitrahan'izy ireo ity tetika asa ity, nisy ny fanakanana izay nataon'izy ireo kanefa nosamborina ny mpitarika tamin'izany. Tranga mampionina ireo madinika noho izay fanampenam-bava sy fampitahorana izay. Tsy mety ilaonay aloha ohatrany hoe olana be aminay mihitsy ty lalana ity. Efa nisy fanakanana. Fa io zany izay hoe lehibe an'le fanakanana misy misambotra sokosoko dia misy mitondra amin'ny gendarme ohatry izany. Dia tsy satsony ny olona hatramin'izao. Efa nisy quelque le nisy farametra be tetỳ tanana mpanankirenina tety mihitsy efa netany tanky mpanankirenina fe lasany anky anao majinika lasany tafavoaka antsony dia nijanona ny olona. Nefa ne zao resaka fambolena fompiana filasa fijolena tsy lasa tery raha ny tambolinay koa tsisy volena tsony satria totitsy ny zavatra nataony zala daholo ny tamboly. Na zao zao tokony efa tsy apakatra fasika tsony fa hitangotango fambolena mbola hiady fasika zao zay io. Raha ny zava-misy amin'izao nahitana fahatapahana ilay lalana eo amin'ny fianganana ny PK0, eo amin'ny sampanana mampifandray ny lalambe mikodana sy ny lalan'ny Tsarasotra eny Ambodifasina. Raha tsy ahivina 470 tapitrisa dolara ny vola voalaza ampiasaina amin'io tetika asa io. Andaniana vola be sy iba be ny taranaka ny orina trosa ny autoroute. Ny lalam-pirenena eto Madagasikara nefa mampitaraina ny mpampiasa lalana avokoa. Ny fahasarana ny vahoaka malagasy raha teo efa mampiteny ny mona. Aiza ho aiza ary ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ny fikorontanany sidina anatiny no isan'ny olana lehibe sedrainy ny tontolo ny fizahantany amin'izao fotoana izao. Raha ny faneho-kevitra netiny ireo mpisehatra androany. Ny fandaminana isorohany izay fanafoanana amin'ny fotoana faran'izay no isan'ny angatan'izy ireo amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitaridia izao. Honina saina. Mampiteny moana ny faratsin-dalana na lalam-pirenena io na lalana miazo ireo toerana mahasarika mpizahantany fa mamotika mivantana ny sehatry ny fizahantany ny fikorontanany sidina anatiny hoy ireo mpandraraha mpitaridia sy mpisehatra eo amin'ity tontolo ity.
problème ana voly eto amintsika tena hita mihitsy nisy dégradation kosa aloha satria raha taloha zany mamonjy salon ianao mamonjy salon tour opérateur na agence de voyage de tamin'izany izy de efa afaka mametraka DMLO any anaty salon hoe ireto ny programme na circuit anay miaraka amin'ny voly amin'izao zany tsy possible intsony manao an'izay aloha zay zany de efa impact ngeda be satria ny voly androany omaly alina vao fantatra ny horairany androany izany hoe tsy mametraka ihany Madagascar Airlines hoe tiany horairany le voly oui fa le horairany le voly tsy respecté fa somary aléatoire ao anatin'le izy ao anatin'izay rehetra zay resaka annulation ana voly mampiova zavatra be da be satria efa misy prévoir zao ohatra hoe retour de voly Tuléar Tana le client ok Tuléar Tana io zany annulé tampoka le voly nefa le olona manao voly Tuléar Tana io tonga de misy voly de continuation io ohatra tonga de mandeha Nosy na tonga de mandeha makany amin'ny toerakafa na mandeha mody any amin'ny zareo de zany rehetra zany le risque ao anatin'le voly miovaova ao anatin'le voly domestique eo ny fanamboaran-dalana fa ny famahana io olana eo amin'ny sidina anatin'io no tokony atao ny fitondram-panjakana laharam-pamehana hoy ny association des guides nationaux et des chauffeurs touristiques d'Analamanga na ny ANGTA tsika zany miazakazaka aminatin'ny vola long cours mampiditra touriste be da be fa ny vola intérieur eto amintsika tena mila koa zany hoe fandraisana ndraikitra aingakaingana ihany koa satria zay olona tonga eto ka kivy ka manao publicité ratsy ho an'ny Madagasikara ny ivelany ireny zany image ratsy ho an'ny tourisme eto Madagasikara raha sanatria an'izay ka tena persiste loatra le problème rehetrarehetra raha mba misy solution foana ihany satria miezaka mivarotra be an'le tourisme eto Madagasikara tsika miaraka amin'ny ONTM sy ny rehetrarehetra Madagasikara tafiditra anatin'ny top 10 na destination amin'izao fa les mesures d'accompagnement rehetrarehetra zay mitranga ato anatintsika tsirairay avy ato zany ao anatin'le voly indrindrindrindra anatin'ny lalana indrindrindrindra reny zany mety hampiemotra atsika ao anatin'izay mety ho fafinaretana sy aventure ho an'ireo mpizahatany ny faratsy ny lalana na mitarika arerana sy fatiantoka ho an'ireo mpandrara malagasy azy fa eo amin'ny sidina aingana ny tatitra ireo mpizahatany vahiny ary tsy ho adinony ireny fiemorana sy fanafaonana lava ireny ho iatran'ny fanazavana indrindra raha miantraika mivantana amin'ny sidina hiazo ny firenenany aviny tranga izay sakana lehibe amin'ny fanatratrarany ilevinana mpizahatany iray tapitrisa raha tsy vova anatin'ny fotoana fohy ao anatin'izay fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ampitaridi izay manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity aly ity dia tsy iza fandriamatora andriambololona manitra izay président ny fédération nationale des guides miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity aly ity raha ny fanadihadinana raha antsika teo tsy mbola nahitam-baolana aloha zany hatramin'ny androany ny resaka sidina sy ny lalana izay isan'ny antoko ny firoborobo ny fizantany maneran-tany ary isan'izany ihany koa ny eto Madagasikara ny miassuré ny ataontsika hoe séjour nireo mpizahatany ianareo mpitaridi manahoana ny retour azonareo mpitaridi makasika an'izay ataontsika hoe galère makasika an'ity resaka sidina sy ny lalana eto Madagasikara ty amin'izao fotoan'izao voalohany indrindra aloha amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitaridi zao dia kompatanana daholo an'ny mpitaridi rehetra manerana Madagasikara androany tokoa no andro fankalazana ny asan'ny mpitaridi zany ary misy ny hetsika maro eto amin'ny Madagasikara na eran-tany zany mahandro maneran-tany azy iraisam-pirenena dia misy ny hetsika maro toy ny eto Madagasikara zao ny androany hitantsika tamin'ny hetsika tao amin'ny fanadiovana FAOB tao amin'ny parc Tsimbazaza any amin'ny faritra Boeny misy ny sensibilisation any amina lycée amin'ny fahafantarana ny asa amin'ny ankapobeny ohatra ny ahoana ny asan'ny mpitaridi any amin'ny faritra avaratra misy an'ny famboleka zany hoe misy action maro misy activité maro entina namarika an'izay asan'ny mpitaridi zay ny retour mahakasika ny fanontanianao teo zany mahakasika ny resaka hoe olany sidina sy ny lalana eto Madagasikara olany sidina sy ny lalana eto Madagasikara ankehitriny dia efa io aloha zany zao zava-misy ankehitriny ny tour opérateur sy ny mpisetro anatin'ny mpizahatany zany dia miezaka miadapte ny offre partir ny zavatra misy eto amintsika eto ny lalana mety voaresaka foana hoe mety ratsy ny lalana kanefa be da be ny produit mety hoe intéressant afaka entina anampiana ny expérience touristique raha tonga eto Madagasikara izy
ohatra zany fotsiny zao hoe raha ohatra ka manao trajet mety lavalava taloha no ny faratsiny lalana dia tsaratsara kokoa zany mety adaptena am'izay mety hoe atao zay ahafahana manao ny produit de niche ohatra ny hoe mijanona amin'ny toerana maharitra ahafahana migalabina anatin'izany site anankiray zany au lieu de hoe mandeha miara amin'ny toerana anankiray ary efa hitantsika amin'ny faratsiny lalana mahakasika ny sidina indray efa misy ny ezaka zany ataon'ny fitondram-panjakana aloha amin'ny ankapobeny ary efa misy ny fisokafana amina destination maro makety Madagasikara reny rehetrarehetra mety manampy ny asa toy ny asa amin'ny fitariandia amin'ny fisian'ny asa zany. Zay le mahakasika an'ilay fizahanareo ataontsika hoe mampifanaraka an'ilay asa amin'ilay zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa le fanontaniako ilay retour avy amin'ireo mpizahatany manoloana n'ilay fahasamban'ilay lalana sy ilay olana misidina manahoana ny ataontsika hoe retour avy amin'ireo mpizahatany. Ny retour amin'ny ankapobeny ny tsaratsara angamba ny ohatrany hoe ny na ministère na ny association tour opérateur ny tena mahalala amin'ny ankapobeny ohatrany ahoana ohatrana zay misehatra anatina tour opérative koa dia ny retour amina resaka lalana aloha amin'ny ankapobeny efa hita hoe miaratsy marina fa be dia be ny zavatra mety azo jerena kanazanaty zany nefa ny déplacement à l'interne zany somary manano sarotra ihany dia zay zavatra zay zany raha ny retour avy any amin'ny client raha ny 2024 ny ampitahatsika zao dia maro betsaka aloha zany ny no miteny hoe ny infrastructure routière-tsika eto somary marefo kokoa raha ho an'ny resaka déplacement interne. Manova n'ilay fandrindrana ny fandaharam-potoana efa andresahanao teo ihany fa ilay planine amin'ny ankapobeny ataontsika hoe raha circuit ana 15 jours teo lasa misy marge tsy maintsy raisina ve zany ao anatiny manoloana ny resaka imprévu samihafa ao anatin'izay. Tsika zany amin'izao eto Madagasikara manomboka mametraka mamelanja ny resaka tourisme écotourisme sy tourisme responsable ary ny slow tourisme ohatra zany hoe zay zavatra zay manampy ny tour opérateur zany manetana sy mampiezaka ny mpivarotra anatin'ny circuit touristique mba hiadapte an'izay offre touristique misy zay na ny activité touristique misy mba hifanaraka amin'ilay réalité sur place na ny infrastructure na ny accessibilité sy ny faisabilité dia misy impact amin'ny nombre de jours ho anahy manokana fotsiny zao ny tiako kokoa mandeha amina site anankiray dia mijanona maharitra ao toy zay hoe tonga amin'ilay toerana anankiray taloha zany mety possible ny fanaovana ny hoe miala Rio de Go ianao dia mandeha Ankara na miala amin'ny enina maraina miala Rio de Go dia mandeha any Ankara ianao tonga any amin'ny sivy dia manao Nosy-Be ianao rehefa avy eo na mandeha any Ankify rehefa vita ny visite fa atsika mampigalabana zany satria ny destination somary lafolafo ihany iaraha malala fa mahafapo an'ilay mpizahatany ihany zay karazana ataontsika hoe système d'adaptation nyraisinareo zay fipetra zay ve ny système d'adaptation zay niraisina aloha tsy maintsy zay misy ny mpizahatany tonga eto amintsika zany ny mpizahatany efa mahafantatra hoe reto avy ny zavatra amiditsika eto Madagasikara rehefa tena informé tsara ny touriste tonga eto amintsika hoe reto ny zavatra andrasany reto ny accessibilité reto ny infrastructure misy rehefa haitsika no mivarotra an'ilay izy dia mora ho an'ilay touriste ny s'attendre zavatra hoe ohatry zao izy ary afaka micomprendre izy ary nahitsika ny ankabeazan'ny touriste zay tonga eto marina fa mety miteny izy hoe tsy ampy ny infrastructure fa ny destination tena hitany hoe mbola intéressante be ho an'ny Madagasikara. Manahoana ny koan'ny voyage amin'izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara ve mahaeo anatrihan'izay olana samihafa zay mety nahitana fiakarany sa manahoana manitra? Ny koana voyage aloha raha oharina amin'ny taona lasa na alohan'ny Covid dia somary misy fiakaran-kely ihany ny anton'izay dia mety ny fiakaran'ny fitangan'ny fiainana amin'ny ankapobeny ny olana resaka aérien ny olana resaka déplacement anatiny ny lalana ratsy zany rehetrarehetra zany mety hosakana ao anatin'ny circuit ana 15 jours teo aloha zany mety raha ohatrinina izy teo aloha amin'izao fotoana izao izy mety tafiakatra ohatrinina any en moyenne amin'izao raha circuit ana 15 jours zany raha 2000 € mety manahirana ny mamita anazy aloha raha compris ao ny resaka hébergement resaka infrastructure resaka service rehetra aloha raha taloha zany raha ao anatina 15 jours mety azo atao tsara fa amintsika miteny zao zany raha 2000 € par personne somary manahirana zany ny sarotsarotra ny amin'ny tanandre izy. Io ny problème an'ilay resaka sidina io ihany koa ny lalana compétitif ve zany ilay ataontsika hoe ilay tarifa apetrakinareo amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny Nosy Ravavo ohatra tsy
hiala lavitra sika fa nosy Maurice ohatra zay isan'ny lasa ataontsika hoe leader ao anatin'izay tourisme zay amin'izao fotoana izao. Tsika tsy afaka manao comparaison raha ho an'ny nosy Ravavy satria samy destination samihafa, ny offre touristique samihafa, ny segmentation resaka produit samihafa, ny zavatra amidy zany samihafa amin'ny ankapobeny. Maurice tonga dia resaka resort, resaka luxe. Madagascar manana plutôt resaka tourisme écotourisme, na tourisme responsable. Zany hoe ny samihafa le zavatra amidy nefa mety afaka mifameno. Ny azontsika atao zany zao mety hoe mampifandray connecté andreo produit samihafa reo fahana ohatrany hoe mety olotra hafa ndray zany. Any hoe raha mitady luxe izy dia afaka manome any Maurice sika sady afaka miproposer ny resaka tourisme plutôt écotourisme eto Madagascar. Inona ry ny isan'ny ataontsika hoe vahaolana arosonao ahafahana manatsara an'ilay sehatra ny fizahan-tany indrindra ho anareo mpitardia amin'izao fotoana izao? Tsy misy ankoatran'ny fanatsarana ny resaka sidina sy ny resaka infrastructure routière. Dia tonga ho azy ny touriste eto marina fa manana vina be dia be tsika amina resaka fahatongavan'ny mpizahan-tany 1 million de touristes fa ho an'ny 2028 fa zany nefany fa miaraka amina resaka infrastructure na io accueil hébergement na ny routier. Ankasitrahany ianareo anivo ny fédération nationale mpitardia tao anatin'izay fanampanazavana izay dia izay ihany koa no entsika miseny vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera. Thelma miova ho Yes. Tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality. Commune roa ao anatin'ny district Antsirabe faharoa amin'izao fotoana izao no sitraka efitrano fianarana vaovao miisa 4. Izay natolotry ny orinasa Alpha Simon. Ny avaka reto fodrafitrasa natsangany reto indrindra ny tao amin'ny commune Andranomanelatra sy Ibity. Hoy ny tale generaly n'orinasa indrindra teo amin'ny resaka ankorana ampiasaina. Isan'izany ny resaka parpaing sy ny fampiasana ny bambo. Nandrafetana ny varavarana sy ny varavarakely ary ny azotavo andrindrina Randriamiaritsokolo Antsirabe. Anisan'ireo orinasa lehibe eto Madagasikara izay manamarika ny fatrovaky ny ankaratra ny orinasa mpanao simenitra izay nitondra ny anarana Olsim teo aloha ary nivadika ho Semontis ka lasa Alpha Simon indray izy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny vinany orinasa ny fanomezana tamberina andraikitra hoan'ireo vahoaka amin'ny alalan'ireo tetikasa toy ny fikajiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, eo ihany koa ny fanaovana ireo asa sosialy. Nisy araka izany ny fitokanana ireo fotodrafitrasa izay natsangana ity orinasa Alpha Simon ity ny alakamisy 20 volana febroary 2024 lasa teo. Falorana efitrano fianarana miisa 2 ho an'ny teto amin'ny EPP Fokotany Antanety be atao anatin'ny commune Andranomanelatra sy ny teto amin'ny commune Ibity EPP Fokotany Ambalavao atao anatin'ny district Antsirabe faharoa izay nahazo efitrano fianarana miisa 2. Ny avaka ireto fotodrafitrasa izay natsangana ireto hoy ny tale generaly ny orinasa Alpha Simon satria dia niainga tamin'ny akora fototra na ny parpaing vita amin'ny alalan'ny simenitra no nanamboarana ny fotodrafitrasa ary teo ihany koa fampiasana ny volobe na bambo izay nandrafetana ny varavarana sy ny varavarakely ka hatrany amin'ny tafo. Ity hitantsika ato aoriana ity moa zany zao anisan'ny hoe prototype voalohany angamba satria niezaka indray zany ny orinasa anao anandrana zava-baovao dia fampiasana ny parpaing vita amin'ny simenitra sy ny structure en bambou sy ny charpente en bambou
ary koa ny varavarakely sy ny varavarana moa zany hitantsika hoe vita amin'ny volobe ihany koa. Teo aloha moa zany tsika raha tsy ahivina dia nanao misy prototype manaky telo teo fampiasana ny brique en terre compressé sy ny bambou. Eto zany akoatran'ny efa fanao dia nampiarahana tamin'ny parpaing nampiarahana dia ao ihany koa ny resaka varavarana sy ny varavarakely vita avy amin'ny volobe. Nandritra 7 andro no nananganana ireto foto-dravitra sa efitrano fianarana ireto ary mitetina eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 90 tapitrisa ariary arakaraka ny toerana misy azy avy. Nisy ihany koa ny tahatsorika nataon'ny orinasa Alpha Simon tamin'ny fanomezana fampiofanana ireo tanora miisa 90 tamin'ny fanamboarana parpaing amin'ny alalan'ny fampiasana simenitra ka nisy ny fanomezana mari-pahaizana azy ireo. Marina koa moa zany fa nisany talohan'izay moa zany nisany fampiofanana tanora teo amin'ny 30 teo teto amin'ny commune rurale nanao fampianarana formation pratique moa zany amin'ny famokarana akora. Dia tamin'ny tindra mitoeraka ity matetika moa zany ny orinasa manao fampitaovana fa tamin'ity tetikasa ity dia ao andraikitry ny commune sy ny andraikitry ao amin'ny taleparitry ny fampianarana ny miantoka indray ny fampitaovana ao anatiny. Tondra fisaorana araka izany ireo mpianatra sy taletsekoly izay nisitraka ireto foto-dravitra asa avy amin'ny orinasa Alpha Simon ireto. Manolotra fisaorana era-po, manolotra fisaorana era-tsaina ho an'ny Alpha Simon izahay ary ihany koa ny ben'ny tanàna izay azo lazana fa angadina nanana sy vina ahitana fisafidianana an'ity toerana ity itombo hatrany eny ny fahalalana sy fahaiza-manao eo anatrehan'ny Alpha Simon. Araka izany dia commune roa ato anatin'ny district Antsirabe faharoa faritry Vakinankaratra no sitraka ireto foto-dravitra asa efitrano fianarana miisa 4 ireto izay natolotry ny orinasa Alpha Simon ary tsy hijanona hatreto ihany ny asa sosialy izay ataon'ity orinasa ity mba mbola hitohy amin'ny fanitarana rano fisotro madio indrindra fa ho an'ny eto amin'ny commune Andranomanelatra. Lafomba vaoafa vonina nampisiany metana androatra abona amin'ny lafiny ara-pitaovana sy arakolona ny fiangonana loterianina malagasy Foibe. Raha nambarany ampitarika azy tamin'ity androan'ity nandritra ny fanamafisana ny fifanaovan'ny tsy ny mpiara-miasa tamin'ny birao nasionaly amin'sahana loza voajanahary androany. Nisy androatra abony izay tsy mitsaha miakatra amin'izao fotoana izao toy izay ihany koa ny isan'ireo namony ainy izay tafiakatra 12 ankehitriny. Daniela Miraso. Malona ny vona miatra amin'ny ankamaroany malagasy noho ny abetsahany rotsakorana ankehitriny. Nanamafy androany ny filohan'ny fiangonana loterianina malagasy na ny FLM Foibe fa vonina nampy hatrany ireo trabona na arakolona izany na ara-pitaovana ny fiangonana ho fanampiana ny mpiara-belona. Ny fiangonana FLM raha teo izay manana foto-dravitra samaro ahafana mandray ireo trabona antonana mafisany fiaraha-miasa amin'ny BNGRC tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsoniny maraina teo. Efa misy ny fifanampiana fanomezan-tanana isam-potoana ny fiaraha-miasa mba haharitra zany zao nataontsika. Dia ny toromarika efa nandefa ela efa be koa ny asa vita efa niarahana nanao. Dia ireo ngamba no ataontsika androany. Taratasy zany sy ny avin'androany fa ny asa efa ela teknisianina koa efa namolavolany maikady maro samihafa. Fiangonana mandray anjara feno isam-potoana amin'ny sehatra ohatran'itony tsy ny lafiny ara-pitaovana ihany fa ny lafiny ara-kolona ny tena harena nanantsika. Zany hoe manomboka miratsa mangaika aty amin'ny fiangonana izay miara-monina amin'ny fokotany ihany mandray anjara amin'ny sehatra izay tanterahantsika. Fiangonana zany dia nivo ny fiarahamonina mandrakariva dia mandray andraikitra izy ao anatin'izay. Jaivina, tafiakatra 707 alina amin'izao fotoana nisan'ireo trabona eto Analamanga, Ambositra, Ambatofinandrana, Menabe ary ny Ovatovavy. Taorian'ilay rotsakorana nosesy nanomboka ny zoma 14 febroary lasa teo, raha nitatra nataon'ny BNGRC tamin'ny sivora sasany maraina teo. Misy 12 ireo namony ainy, ka ny iray tao amin'ny boriboritany fahenina, ny roa tao amin'ny boriboritany faharoa, ny roa tao Ambohidratrimo, iray tao Manjakandriana, roa Antananarivo Avaradrano, iray tao Ambatofinandrana ary ny 3 hafa tao Nosy Olona iray no afatra somatsara, raha iray hafa kosa no naratra raha nitatitra trany. Manodidina ny 721 alina ireo tsy maintsy nafindra toerana amin'ireo toeram-pandraisana trabona misy 520 amin'izao fotoana raha tokana alefany amin'ny fianakaviany kosa ny 80. Misy 120 sy 303 ny trano difitry ny rano, 5 no nahitana fahasimbana, raha 13 kosa ny trano rava raha nitatitra trany.
Vitsy ny olo-pirenena mbola mampiasa ny teny malagasy ranoray amin'izao fotoana izao, maro manafangaro izany amin'ny teny vahiny amin'ireo sehatra samihafa. Tsy tokony atao hamenatra ny teny malagasy, io no antsika ka tokony homendanja ho ny mpianatra mandalina ny malagasy. Eny Ankatso nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Gabain loha. Tsikaritra fa manomboka verilanja ny teny malagasy raha eto an-drenivohitra amin'izao fotoana, hoy ny mpianatra mandalina ny literatiora malagasy eny amin'ny université Ankatso androany. Tsy firenena nefa ny firenena iray raha tsy manana ny teniny. Ny eto amintsika toa lasa mahamenatra ny miteny amin'ny teny tanindrazana na ny tenireny, na ny fiarabana, na ny kabary sy firesahana amin'ny toerana maro samihafa dia efa teny vahiny avokoa. Ankoatra ny fahavitsihany mpampiasa, betsaka ihany koa ny mandiso ny tenim-pirenena eto amintsika. Tokony ho hajaina sy homena hasina ny tenintsika satria manana ny mahizy azy, hoy ny mpianatra mandalina literatiora malagasy. Araky ny fandinihana zao dia azo lazaina fa hoe eto an-drenivohitra zao efa manomboka mihavery le tenireny, satria raha eny an-dalana eny zao ianao raha ohatra hoe mahita olona dia matetika efa teny vahiny ny fampiresahan'izy ireo, fa le somary toerana ambanimbanivohitra zany zao tena mbola hoe mipetraka lay asina mahateny gasy ny teny malagasy. Avy tanjavatra ahefandraharaha ny teny malagasy tsy sanatry izany akory hoe tsy avy tana inon'inona izy ity, fa io ny tenirentsika dia manentana antsika naja sy ankatoa ny antsoina hoe teny malagasy atsika io, dia tsy ny atsika indray akory ny hoe entina amin'ny hoe enatra eo amasin'ny vahiny fa atsika io dia manentana mba apetrao mahatsikatsika azy zay. Nankalazaina androany ny andro raisam-pirenena ho an'ny tenireny. Fototra mampahomby ny fanabeazana sy mampirindra ny serasera ny fampiasana ny tenireny, ary antoka hatongavana amin'ny fampandrosoana maharitra no loha hevitra no safidiana tamin'ity taona ity. Ho an'ny teo amin'ny fakiliteon'ny teny amantsoratra ary siantsany maolona eo anivon'ny université n'Antananarivo, nisy ny fanamarihana tamin'ny alalan'ny fampisehoana ny fomba sy ny kolotsaina malagasy. Isan'ireo firenena telo no safidiny mahazo japonais monina sy miasa eto Madagasikara anaovan'ireo mpanakanto japonais. Fampisehoana ihany koa eto amintsika amin'izao fotoana izao, fampisehoana izay nanomboka androany teny Ankatso ary farana ny alahady ho avy izao. Tsiara Soarvelo. Efa manana ny lazany eto amintsika ny kolotsaina japonaise ary ireo tanora no betsaka liana sy mankafy izany amin'izao. Ankoatra ny fitiavana ny teny sy ny fomba japonaise, mahaliana ihany koa ireo tanora ny toe-tsaina tia fivoarana ananan'ireo vahiny ireo. Famainana hoe japonais, tena marina aloha ny anatra an'ilay teny natao voaloha, dia avy eo zany ohatry ny lasa manomboka mahafantatra afa-tsy ilay teny lasa mahafantatra ny fomba ny zareo any sy ny ohatr'izay, dia lasa melina dia lasa mahafantatra zavatra betsaka kokoa ianao, plus ianao melina dia manao recherche ohatr'izany, dia izay nefa tonga lasa ohatry ny hoe tafiditra tao anatin'ilay izy. Amiko aloha na jerena avy aty ivelany fotsiny dia efa hita be foana ny japonais hoe madio, tia filaminana sy ohatr'izay. Izay zany anisan'ny tena nahavoasarika ana voalohany, fa nefa tsy izay ihany fa ohatry ny hoe ny japonais rehefa mieritreritra zavatra dia tsy nyzao ihany fa ny any arina sy ny tany aloha ihany koa, dia izay zany anisan'ny tena tiako be mihitsy amin'ny fomba fisainana japonais, zany hoe le fomba fisainana mihitsy zany fomba fisainan'ny olona no tena tiako. Efa samy talohany liana amin'ilay resaka kolotsaina japonais, toy ny hoe mijery manga, anime dia ohatr'izany, dia izaho ihany koa efa safidy ny ilona amin'ilay izy, dia mahafinaritra anahy zany manatrika ilay fotoana toy izao satria manapirofo ny fitiavako an'ilay izy mora teo sady mianatra hoe ohatr'izao zany kolotsaina japonais zany. Kolotsaina iray iraisany firenena japonais amintsika malagasy ny fampiasana ny sodina sy ny aponga amin'ny fanaovana mozika. Antony ny safidiana ny masoivo japonais monina sy miasa eto Madagasikara anaovan'ny mpanakanto avy any toerana fampisehoana eto amintsika ka havanana amin'ireo zava-maneno ireo no iankatsehatra. Notanterahana ny hariva teo teny amin'ny gymnase Ankatso ny andro voalohany amin'ny seho iarahana amin'ny Todoroki Kuka. 私個人的には大変嬉しく思います。 Izy moa zany ambassadeur miasa eto Madagasikara dia mba tiana tonga aty Madagasikara zany ireo artiste ireo ampisehony fahaiza-manao eto Madagasikara. Dia eto Afrika moa zany firenena telo no safidiana, dia Madagasikara zany anankiray dia Mauritanie dia farany Gabon. Izy moa zany hoe eto Madagasikara dia
faly izany hoe lina amin'ny kolotsaina japonais ny malagasy. Anankiray faharoa izy mihain'ny mozika malagasy dia matetika amin'ny malagasy mampiasa aponga sy sodina ihany koa. Mitora-mpitso ny fampisehoana ataon'ireto mpanakanto japonazy ireto ary hiavaka izay iarahany amin'ny dama ao amin'ny kolejy masina misely amin'ny Paribe ny tapany maraina ary ao amin'ny Kije Tanora Ankorodrano ny tapany ariva. Mifarana ny maraina ny alahady avy izao izany fampisehoana ataony eto Madagasikara izany izay ho totosaina ao amin'ny Zentrum Analakely, tsy misy ny vidim-pidirana. Tapitratra ihany koa ny fampalalam-baovao amin'ny Tiality ankasitrahany ianao nananak'izay hatramin'ny farany mbola maro ny fandarana hoentina aminao amin'ny Tiality isan'izany ny ankitsompo iresahana bebe kokoa mahakasika ny fampandrosoana ifotony sy ny resaka fitsinjaram-pahefana amin'ny Tiality fandarana izay anasananao tena kosa mame fotoananao manaraka indray manapitafy indray ary tompo lasy tombovavy aloha matomboko. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Mi Vabo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.